Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RTD. Atolotry ny Radio Don Bosco anao izao ny tantara mitondra ny lohateny hoe Tsy kombakomba. Nosoratany Arfololona. Olalaovan'ny Rakoto, Faly, Ioly miaraka amin'ny Erlanto sy ny Ony. Nandray feo sy nanatontosa Tovrazana Mamonjy sy Olosoa. Tia volan-Rakoto, tia ny Andranesiany, tia any. Zay dia lany le vola. Reto sisa. Lany ahoana kosa raha zay Raha zao izy tia koa ohatrany tsy lazainy zavatra. Tapitra. Lany hatrany amin'ny lany hoy ny fitenin'ny ankizy. Ny vary, ny menaka, ny charbon sy ny sisa nefa tsy misy tokotaniny. Ny siramamy, ny kafe, ny laoka hinanam-bary zany moa dia tsy ao anaty kontsony Dia mba ahoana zany raha zay Dia ahoana fa zay no iziko. Matimarika ilay vola fisotrondronono raisinao ankeo Tapitra tsy misy ho raisina fa nandalo teo an-tanana fotsiny dia zay ny vita. So dia mba tsy rariny tronikoso zany ka. Tsy rariny ahoana io ny konty. Avereno raha tsy matoky ahy ianao. Dia ahoana zany Za nefa mba jereo ange ny kiraroko efa tsy parako tsony nangatahany dala fa tsy fantatra ohatrany tsy mikiraro akory ny tongotra ao anatiny. Misy inona azo atao anefa Ny kalsonina koa, ny kapakapa fitenako, ny satroko tsy misy azo jerena tsony mihitsy Amin'ny volana ambony indray zany everina fa raha amin'ity volana ity kosa tsy misy hevitra Fa hono ara zay Anga tsy azo ahena ny fandaniana tao trano ato Inona indray no ahena Ny vary viditsika hatramin'izay zangera zao zy iraiky tapo Efa nahena ho tapako-tapo zany taty aoriana. Hitanao tsara angamba fa tsy tapitra akory ny volana dia efa mitrosetsy, mitroseroa. Hitanao tsara angamba fa tsy tapitra akory ny volana dia efa mitrosesy, mitrosery zany. Mahafoy andro ny salam zany raha zay Ka izao rehefa tsy azo ahena kosa raha ny zavatra vidiana dia ny vavanimpihinana no analao. Zay indray raha zao. Ka izany ka. Efa fantatra fa tsy maintsy ho tonga amin'izany ny resaka. Ka rehefa fantatra ho deny meloa fa tsy maintsy ho tonga amin'izany ny resaka dia tokony tady hevitra tsy hatongavana amin'izany tsony mihitsy ianao. Zao no izy raha zao zay raha ireo zanaky ny havako ireo no mampalahelo anao dia ilaza amin'izareo hiala tsy misy atakandro ato amintsika. Avelao tafian-dahalo eto sika Fa mba manana inona hono ty raha zay ka matahotra ny tafian-dahalo manana inona? Ny dahalo angera zao tsy mifidy zay asiny zay azony ataony mitondra faisany Dalo adaladala nga zany ko. Ny dahalo tsy mamantana tany foana ohatry ny avandra ririna raha matoty matoy izy tonga ao aminao dia misy zay tadiaviny aho zay. Ianao Ka misy inona nefa atao aminao vola ambata sa fanaka lafo vidy sa kojakoja maro samihafa azo avadika ho vola. Taina koa natainomby atao zezika aza ange tsy ho viditsika raha zay ka hitonatonana aty amintsika ny dalo. Mahay mandahateny ianao satria maika ny andehanany zanaky ny havako. Lazaiko anao nefa fa aneniny ianao raha mandroaka an'ireo Za angera zay zao ilay antsoina hoe mitantatra ao andray n'le zafy amin'izay tsy mba olony iray na roa fa dimy be zao ny ray mitambesatra atao amintsika. Tsy mahagaga raha tafiditra anaty fahasairana antsika Eno ahy kanefa tsaro fa hanadina anao zany teninao zany ray andro any Raha dinina amin'ny marina raha matoty mampaninina zany Sary tiavina tao ohatran'ny lanto moka ianao tika. Tiana vao misaritaka.
tsy kody tsy kala ka ny olona tonga nala fahanginana azy indray no anaovana tsonjay. Zay tsy tia be mpamosavy rangatia. Be tsy androfana ohatry ny tanam-poza raha matotia. Ela be zany na zay fa ome aty aloha reny volo reny karakarana vatana. Tsy asa maina ohatry ny mpandevina liketo foana akory mandavataonako. Nakaiza ny ankizy? Lasa ny voakany. Aleo koa hoany. Nareo roalahy efa eto ihany. Misy resaka tiako atao aminareo mantsy. Resaka momba n'inona ry Nento? Momba ny fiarahantsika monina aty ihany fa tsy inona re. Dia maninona ho ny fiarahantsika monina? Momba ny famatsiana ratsan-kafontsika isam-bolana no misy olana rak'izy a. Ka mba mingavanareo mba hanome tanana amin'ity volana ity. Nento hitanao ihany fa zahay ange tsy mbola miasa ka misy inona azonay atao moa? Zany mihitsy. Na zay koa ny aza ange mba mahatsiaro menatra mandavatony. Mitambesatra aminareo mivady eto foana. Raha misy ny atao tsy misy olana zany. Iza moa no tokony hifanampy fa tsy isika samysika ihany. Fa amin'izao fotoana izao aloalika ny ranombary. Tsy misy na vombary ray aza atao trano. Fa hoana? Fa tsy voamaly ve dada Tora Zozo no naka fisotrondronono e? Voamaly tokoa. Kanefa tsy nanome izy na ariary azy. Isaorana no ambony fa mba voaloha daholo aloha ny tresan'olona. Dada ndray izany adiny dada toa zany Ka zaza tankina salan'ny sosony tampon-dranoko. Tsy azo ny fandaminana mihitsy izy fa dia nalainy taty tanako ny vola sy zambony nandoavana ny trosan'olona. Nefa ataon'inona moa vola? Olona sady tsy misotro izy, tsy mifoka. Zay kafe sy kanokanina madinika tsy antaniny firy akory. Ka nividy kiraro izy, kalsona, satroka sy kapakapa fitena eto an-tanàny. Ay ve? Ka izany ange no tady afaka vonjany aminareo tsy misy atokona atao trano na voambary ray aza. Voaray zany Nento hitady hevitra aloha zany zay. Ono angamo raha voavy rainareo tsy mahatonga vola ho anareo isam-bolana. Mahatonga tokoa izy ka. Kanefa fantatrao ihany fa hidata tsy dia hoe manam-bola be tahaka n'inona ka anana fahefanandefa vola be ho anay. Saram-pianarana sy saran-dalana hoentina mianatra ihany ny fandefany anay isam-bolana dia zaiko. Dia tsy misy hoe any aminareo na dia hividianana fotsim-bary any kapoaka ho antsika ny otrandro fotsiny. Raha nisy ry Nento tsy niandry anao hiteny mihitsy zay Onerako tsy ho erangeny anareo Na ny marian'izany feo anao zany fotsiny aza dia efa mahaory ny foko. Eny ary atao ahoana rehefa tsy misy afaka andao danitra ho izy. Tena nahavandoza le raha Josefa. Faritra n'le rino mijery fotsiny. Avelao andeha amin'izany raha milaza azo mahay izy ny aty koa tsy hambaka an'izany. Reny zany le kapa fitena satroka ny vidiana. Reny na farany mijery antsika fotsiniko. Nefa nge jereo na mivoaka izy na miditra tsy mitsahatra fa mitsako ihany. Mazava nge zany. Tsika mihitsy ny tiany ahilika. Tsy tiano mekanina tsony. Raha ary ihany raha nandanga tamin'ny entolo alahy. Tsy fantatra tsony moa tsy pakany izy mivady amin'izao. Fa rehefa nieritreritra tokoa ny ala ity dia hoe nahoana moa raha mandray anjara milany atao trano amin'izay tsika misakafo. Velavy adaly inona ny mahatala amin'izany? Ny rariny sy nitsiny dia ny manome izay sahazatsika roalahy tsika. Sika ny olona mihinan-kanina mandrehatra jiro mampiasa courant sy ny sisa. Aza miditra amin'izany izy sika nge zany le ty na tsy hanome ny tena totalim-bidiny izay lanitsika azy sika mba manome ny ampahany ihany. Zao fotsiny ny teniko amin'ilary Alexa. Efa be ny laniny Rasozy sy Razaika ka tsy misy vary fidy vento omeko azy tsony. Mazava? Tsy azoko. Tena tsy mazava mihitsy ka. Mba fantatr'ela moa ny tantaran'ity trano ity.
sy ny tantarany any ambony avaratra. Nahoana moa lesiny tsy fantatro efa nilazainy rabainina fa tokony ho samy manana trano ray avy izy menata. Kanefa ahoana? Tsy lasan-drazao sy razay daholo ny trano roa? Ka tsy hoe nividiana izy mivady tamin'ny ray aman-drenitsika ny teny ambony avaratra. Nividiany ahoana e? Zany tsy nisy nividiany izany fa noho ny hafetsehan'ireo dia ainy nanodikodina ny anjaran'ny hafa ho azy. Maninona tsara hoe ity? Zao no ataovy ao anatin'ny sainy lary Alexa. Matoa dada miziriziri tsy mamela antsika hanampy an'ireo dia misy antony izany. Nefa lasa n'aza mbola ho alaina ka inona indray no mena azy eo? Ay vely izany ny fandihany. Gaga ihany tokoa aloha nahatsiaro menatra mihitsy aza amintsika to tsy mba mifampizara amin'izareo fa to mamantambonina fotsiny. Hitako mantsy fa ny ankizy miara-mipetraka amintsika to mahatolotolotra ihany. Elahy no milaza an'izany. Ireo koa aza mikidoana ohatra antsika ihany ko. Misy antony matory zareo manao an'izany. Sy fanarahany ihany tsy hidirantsika alitya. Ny momba antsika ihany ny fantatro. Rehefa mieritreritra ny ataon'izy mivady ireo dia miakatra ny atezerako. Mila hitroatra mihitsy. Milambiny elahy dia volako lava ny kilalao mbola ho ela. Ifankahitsika raha samy mbola eto. Zany mihitsy lesy ary dia atao amin'ny fanaovana azy rehefa miseho be vinany Tsy azoko. Inona no mahatezitra anareo lahy tamin'ny teny nenitoa anareo? Tsy dia izany teny nenitoa izany loatra no mahatezitra anay fa mifetsika izy mivady. Nareo izany mahazo antoka fa politika nentiny izy mivady an'liana anareo reny? Izany mihitsy Romino aizany dia hoe tsy nanome vola hividianan-kanina mihitsy Dadatorrazozy. Izy mivady anefa namiditra na mivoaka dia mitsamotsamoa tsy misy farany. Izao kosa nefa hoe ahoana? Tsoriko aminareo fa tsy mametsiny azy Inao koa zaniko. Ohatra ny mandreraka be izany no miresaka aminao Tsy manaova tsy milaza ny hevitra ange zahay ny tantara tamiko mizava nitranga teo aminareo roa tontona nareo lahy. Izay ny tenenako. Ka raha avy dia nitsotra taninay nge zareo fa tsy mahazaka anay dia tsy olana mihitsy izany. Tsy miolo fa izy moa miolotoloka manao vazaha mody miady. Iny tena mahasorena nge. Olona binaika be tsotra be salamy tsy naimba lala ve anana n'izany toe-tsaina izany tsotra be sady bonaika. Tsy mahafantatra ny atao hoe razozy sy razay tokoa ny ianao tsy mpivadivady foana leo raha tsy mitovy toe-tsaina. Tsy fantatra aloha tsara fanasady tsotra ny nahafantarako an'itry zareo hatramin'izay. Izany inona? Reny angamba no antsoina hoe tsy naimba lala Tsy fantatra aloha na tsy naininona na tsy naininona fahitanao azy. Fa izay mahafantatra tsara fa ireo mihitsy ny fototry ny fahantrany mianakavy. Izany no azahoana iantoka fa politika daholo ny an'ireo. Fantany mantsy ny nataony. Ohatra ny manenjika azy any ngamba ny feon'ny fieritreretany raha mbola hitakitaky vola aminay dia aleo ny manao toeran-tsaka. Gaga indray amin'izany lazainareo izany. Ka zao tadidinao moa Romino soa le trano nasainy nandehanantsika indray mandeha ry. Le trano ery ambony avaratra. Le nanondraha nenitoa anareo antsika. Indrindra raha tokony izy ange ka anay io trano io izany hoe tokony anjara ny dadanay. Mpianadahy mantsy zareo dia nozaraina mazava fa ity misy azy mivady ity no anjara ny Torrazay ary neny ambony avaratra kosa anjara ny dada. Ka inona ny tsy hipetrahanareo any fa atao misisika atao amin'izy mivady ato nareo ka. Zao heverinao fa fidy no anay ary zao ny hafetsehan'ireo no mampahantra anay mianakavy ange izay no lazaiko tao aminao teo na hodikodina ny resaka dia lasan'izy mivady hatramin'ny hafa dia izao ny fiafarany. Tsy nampifoziko. Ay ve izany? Mazava aminao ngamba ny antony tsy mahafaly anay Romino Eny mazava amiko fa nazanona tsy izany tsy tokony hiditra amin'ny adiny lehibe nareo zanaka raha ny rariny sintsiny aza tokony handray anjara amin'izay lany ato nareo. Izy tokony hanajandry zareo koa. Manaja zaho zany izy angamba manaja anay. Adidinareo izany na tsy tianareo azy izy ajo mba ahafantarany olona fa zaza endry sady mendrika nareo. Izy
manao lolom-pokovalahy loatra ianao raha zao zy hatramin'izao ve dia tsy mbola afaka ihany ny alahelinao amin'ny hoe tsy mba mandray anjara amin'izay vola hividianan-kanina atao trano ireo ankizy ireo? Rehefa miova izy raha matoty dia mba miova ka mandra-paharoviana ary ny tianao ny hijery voamason-jaza tahaka izao e. Voamason-jaza inona? Ary zaza hoana koa ireo e. Olona efa mahalala vehivavy ireo dia mbola ho zaza. Amin'izay tsy vitany efa tsy manomena vary reheventy aza ilay tsotraka fa mbola mitondra olo-kafa hinana ny hany kely ny tena ihany. Kely inona tsony no haniny atao aminao e? Tsy manomena vary ray sotro hoan'ireo ankizy ireo tsony angesika izao e. Ny ampola atao amin'izy ireo laza moa ny soronao. Nitakizanao amin'ny aizinao le ankizy. Raha mamparero anao zany dia asaivo mandoa fanjiro izy. Ary mbola ho takiko aza ny hofa-trano Tena manao fony tsy miteraka marina ianao. Tsy fantatrao ny atao hoe fitiavan-janaka. Ary ny mahagaga i Alexa sy Jao ihany nataonao mitondra faisana. Ireto telo sisa moa dia tsy sahanao natao inona. Nefa moa reny efa lasa noho ny alozanao ihany. Ka nalasa azy izy tomanina sa isaonany. Andre? Renkeo angera zay mba nahafantatra ny tokony nataony ihany fa tsy oatra amin'ndeto akory. Ny toetra tsy zaka nataonao no nampitsoka azy teny mianadahy. Manita desaka ianao hoe teny erana teo masomaso teo anefa nilazana izy teny mianadahy fa lavitra ety amintsika ka tsy maharaka amin'ny famonjena lera zareo zany. Alaolana ny azy ankizy misainy reny. Tsy ilaza aminao mihitsy izy fa tsy tamana noho ny toetra ratsinao. Ka zay tsy tamana mazo mandeha raha matotia. Tsy mahavita tena angenao raha zozy. Raha ho kitrakitrainao lava eto izy roa lahy ireo hitsoka matanjaka ireo ny farany tsy tamana ho mahazo mandeha tseninao ve zany. Dia ho hitanao tsara fa tsy hisy pilanjana ny fatinao aza. Maty rery tsy misy mpamonjy ato trano ato ianao. Fa ianao aiza anaraka ny zanaky ny havanao koa fa tsy tamana rehefa anovanao toera-tsy-zaka isan'andro eto hoe tsy vaky-bao tahaka rehefa anaovanao toera-tsy-zaka isan'andro eto hoe tsy vaky-bao koa ny farany. Fa iza moa maninona anao so mba ny fitiavanao ny zanaka nadanao kosa no anamelohanao atsy meloketo no ara zozy. Ny adinareo sy ravoavy reny foana veny tsy mbola afaka ohatsainao ka tsy ampisokatra ny fonao amin'ny zanany. Fantatrao ny adinay sy ny anadanao tamin'ireny fotoandreny raha zay ka ho gaga ve ianao raha toka tsy tia vovoka amin'izay momba azy intsony mihitsy Tsy adiniko reny tsy adiniko mihitsy ny adinareo saiky ny famono nisy matsy velona mihitsy azy. Raha ny foko ny napariko matoko ny anadanao saingy tsy tiako ny mikasy tanana tsy fomba fiadin-dra zozy teo zany. Fa ny andolo-posy ny mody tsy miady nefa ny kibay akelika ihany ny fomba fiadin-dra zozy. Za koa ange tsy azo rariny aminao narovina naroviny na efa hitsahan'ny leo ambany masonao eo azy angamba ny tendako mbola izay ihany no meloka aminao. Iza koa nanao an'izany fa ianao koa mahaberesaka koa zany fa izao ihany ny teniko aminao raha zay asaivo averindraha voavy anadanao fotsiny volako dia milamitsika. Tsy misy hidirako zany zay fanarahanareo. Ka ianao fatra-piaro azy ko ohatry ny tsy tsaroanao fa mba narary ihany vola be ako niraisiny. Raha olo-kafa angeny nanaovany any toetra salanireny raha matoty ka nidanadana ho azy ny varavarany fontsy aiza ve ka ny trano efa namidy ny tamin'ny olo-kafa ihany koa nefa mbola nakano vola be tamiko. Ka tsy efa nibaboka taminao kosa ve izy fa diso ka nampiverina ny vola ny solokiny anga zany aminao ny anao koa ange ka ny vola foana vola ihany tsy mba miteny mihitsy ny fihavanana sy ny fifankatiavana zany aminao. Matoty za anga moa misy dikany aminao fa tsy ny anadanao ihany raha ny zaraina maso tamiko izy nitandro fihavanana tsy nanao an'ireny nataon'ireny sa ve honareo hoe ny zoda tsy mba havana ka izany nasahina namitapitaka ohatran'ireny tena ohatrany tena tsy reveko koa any nykojany'le minsoany lahy teo izy kosa moa maninona fa tsy nilaza ny heviny fotsiny fa nisy nangataka ny heviny ve teo ka tsika kosa nge lesy no niresaka taminy nampafantatra azy ny zava mitranga ato trano dia mba niresaka izy ka ohatrany tsy mahafantatra ny olantsika koa lahy tiako to fatra-piaro an'iny sipany lahy iny foana tsy hoe faly miaro azy fotsiny kosa aloha fa diso lahy fa rehefa mieritreritra sy mandinika tsara dia mahatsapa fa marina ny teny minso
tokony handray anjara amin'izay lany amin'ny sakafo hoantsika ato an-tranontsika. Vendrana mihitsy lahy. Ka jery fotsiny ange aloha ny faty antoko tsika. Hatramin'ny tsy nanantsika tao an-trano zarytsika raha manana koka posy. Lany amin'ny hinan-kinanam-pony ety amin'ny sisiny ety ny vola. Avy alao aloha andeha amin'izao rangafa aza mitomany ena lasa mpamaky eo. Ka mba jery eo ange. Ohatrinona moa ny lanitsika nefa tsy voky akorytsika. Ohatran'ny tsy nihinan-kanina. Aoka aloha andeha amin'izao afa nareo ko. Mba mianatra amin'ny hafa le tia. Zao mandra-pahoviana Sary efa taolapotsiny sisa miranirany amin'ilay dia zay ilay voataitra. Tsika nge tsy maintsy hoe anaraka ny hevitra lasiny akamalina ihany fa aoka aloha andeha amin'izao dia ito ny mouvement zareo mouvement inona afantarina le tia raha toka tsika mihitsy ny tsy tiana tsika tsy manome vola ny mahasorena azy Ono alty. Mahona alty. So mba diso fainy kosa ary ala fa tsy marina koa reny resaka nolazainy la tamiko reny. Tsy marina hoany. Ka raha ny feokoreko ngely ity ka irabainina ny bevinany efa namidiny tamin'olo-kafa hono ny trano eny ambony avaratra nefa nakany vola ihany koa ny dada Torazozy. Iza ny laza tamin'izany? Hitan'la ndre mandeha zay sy mino soa ny raha ny Torazaina anatitra taratasy amin'ireo olona ny vidin'ny trano eny ambony avaratra ireo. Rehefa avy namaky le taratasy le ranga dia natolony an'le ramatoa vadiny. Dia maninona? Ka tapahany lasady nge ny teniko novakin'le ramatoa le taratasy ary rehefa avy namaky izy dia nipotsamolotra. Ka misy idirany rabainina sy dada Torazozy fe ny taratasy naterinareo sy minosoa teny ambony avaratra. Zay aloha tsy fantatro. Nahagaga fotsiny dia nifetsiky le ramatoa. Indrindra moa fa nifetsiky ny Torazay. Nanadiady ary fa tafaverina vandy. Nanadiady ahoany? Tahaka ninona tiany fanontaniana. Iza hono nandray ny taratasy nanao ahoana hono nifetsikery zareo sy ny sisa. Tsy hitako izay idirany zany amin'ny adiny rabainina sy dada Torazoziko. Ny ako tsoroko amin'ny lafatsy tombatombana ivelany sahala amin'izany nahafantarako ny marina. Dada mihitsy no nilaza tamiko ny nataondry dada Torazozy. Ay ve. Karapiro ange Razozy. Sao dia tsy fantatra lary zany. Ka sao ary. Ahoana? Raha marina kosa raha fa lasany zareo ny trano eny ambony avaratra. Nahoana tsy makeny mihitsy izy na ny ray maraina aza. Tsy mbola nary azy ny resaka ny momba an'io kosa aloha. Zany ny lazako fa olona fatsory reo Moa tsy miteniteny izy ela ihany aza angeno laza fa nampanateriny taratasy teny alasy minosoa tsy mba mampieritreritra ny lava izany. Zao aloha ny teneniko ny laritra ao. Tsy mandresy lahatra mihitsy ny teniny lahy. Na nampieritreritra aza ny fetsika le ramatoa tsy mifanaraka amin'ny resaka elahy mihitsy. Elahy koa ve moa mahagagy satria mantsy mironana amin'ny hevitra minosoa dia rafitra koa elahy manaraka azy. Tsy zany kosa aloha ny marina. Ny marina ihany. Ny marina ihany? Iza no milaza amin'ny lahy fa marina nataon'ireo? Ho hitanareo tsara moa andao ariko. Na iny minosoa iny aza nge reko tsara ny fanakianany ataon'izy mivady amin'iny. Nareo reto ka. Nahoana izay no lazainao fahadaly? Tsy aleo ve rakizy mandray anjara amin'izay lana ato trano dia misakafo ara-dalàna. Mba jereo nge reto zavatra nandaninareo vola reo ve avoky? Aleonay ry neny tososoa ara-ketsaketsa toy izay ihany pitoloha rano romborombo. Marina ny teninao saingy tsy mbola nisy romoromo tamin'izay nihoaninareo tao aminay kosa angamba. Tsy efa romoromo ve reno mitrangirena ry neny toa? Latsa makanina mihitsy azy. Tsy nisy nantatra makanina kosa ry zao Mahamenatra ngery neny toa ny voateny amakaniny. Sady mahazo zany fa tsy mba modonofo. Hafa dia hafa mihitsy ange mifandraisanareo ny teniko izany Eny. Aleo dia atao hoe diso fandray ny teninao zany izay. Kanefa kosa tiany tsy mbola tonga amin'izay nolazaiko teo ny resaka dia aoka andeha amin'izao ny fiainanay aloha. Tsy mety zany rakizy olona nandrefa hianatra koa nge nareo ka sao tsy mba havita fianarana raha tapa-kipy sy fotsitsinay Ka zao no azonay atao ry neny toa. Tsy mety ho azy zao. Tsy mahasoa anareo. Ka raha samy ala vola ihany tsy aleo ve atambatra amin'ny anay Raha ny fahitana ny fihetsiky dada Torazozy dia izay mihitsy ny tsy azo azony.
Za mantsy mahatsapa fa tsy mitsika aminay mihitsy izy fa moto da foana. Efa fomban-drazaozy re zany sady za koa re jerena fa tsy ny famotomotoran-drazaozy Zay kingeriny eny to tsy manam-bola be akory fa angatsy vola zao novidianareo antonika. Jereo nge reto izy paty, sardine, mofo dipaina, atody, menaka sy ny sisa. Raha vary sy laoka zao ny vola nividianareo antreo voky mitinatinaka nareo rolahy. Mahavoky anay ihany ka. Eritrereto ihany na izany azy hafa ihany eny nambary. Raha zay vary ray viliko amiko tsy mba olana ka. Tsy olana zay no lazainy kanefa tsy le vary ray vilia ihany ve no mitondra kidrakidra totan'oatran'io. Mba jereo nge ny folongolongon'le dadatora zozy hatramin'ny verenantsika ny sakafo niaraka tamin'ny zareo za mba gagako amin'izay arabainy le ry tsy mamaly mihitsy. Nefa tsika aza efa mba mandray anjara amin'ny fividianana sakafo fa tsy manoatra ny talotsony. Ka elasy minosoan'ny lany no nisisika tamin'ny hevitra nandray anjara tamin'ny fividianan-kanina tato an-trano ioko. Tsy hitako izay mahasamihafa ny nandray sy ny tsy nandray. Kely kosa angamba lesy ny fandraisana anjarantsika ka tsy mahafapo azy ireo Fa inona ny tadiaviny? Omaiko azy daholo ny vola alefandrapainina. Oatra mitady ho leo zany alesy ry zao zao andao rangahy hitady toeraka fipetrahana fa to tena tsy miady tsony ny fiarahamonina ato amin'ity trano ity Inona moa fa tsy zany mihitsy ny tadiavin-drazosy ny tsy hatamana ny lahato tsony. Azy kosa ny eny trano tsika tsy afaka anao trano takatra hibody ny trano ny hafa. Zao ihany ny teniko amin'ny lala izy Ralexa. Tsy miahalato raha tsy miverina amin'ny dada ny trano any ambony avaratra. Tokony anjara lovany. Mandra-piveriny amin'ny dada kidrakidra lava ny fiainana ato azony lava zany. Tsy ahita masoandro miratra lahy ary foy andro tsy fidiny. Nela nge mantsy maray roro zao Tsy mivaky loha amin'izany ahy fa rehefa mitady razaozy omeko ny sahaza azy na ineny tora zay mody tsara fanahy io aza mahitako. Aza miditra amin'izany ry zao tsy mitondra vahaolana nge zany fa vao mainka ahitan-dozy iady ifamaly mety ifampikasy tanana mihitsy aza de tsara ve zany amin'ny làlana. Tsy rarahako rangahy zany tsy fahady ilaina koa ve ny azy zao na mba efa manao izay azontsika tao azontsika vao maika raha zao ohatry ny romotra be raha zay tsy fantatra izay tena fikany. Ny ady zao no lazaiko an'lahy ny hitako fahendrena de ny mialato aleo misaraka tsy misy maratra ry zao zay ihany. Fihevitra lahy tsy fihevitra ry Alexa. Za tsy mialato raha tsy miverina amin'ny dada ny anjara lovany tsy avelako anjakan'ireo ny fananandraiko. Azo toa lesy ny miandry an'izany na tsy mipetraka ato azy tsika. Ka raha vao midify eto lahy de izay ny nataony. Ry zareo ireo tsy maintsy poretina sy arahana maso akaiky mihitsy. Tsy moramora nge ny mahazo antsika izao olona tsy misy antony fa mitonatonampona ty an-tranon'olona ty no fiheverany zareo atsika. Mba manana ny antena ihany anefa fa anaovana ampimamba ny tena tompony iray no mangatakatiny. De lahy zany misy matoko fa marina tsy misy edikevitra reny lazainy lahy reny Fomba ahoana no ilazako amin'ny lahy fa dada mihitsy ange no niresaka tamiko anjara ny eny ambony avaratra fa nahodiny razozy de lasa ny ambongadiny. Raha oviana lahy vao resy lahatra fa izany no marina ka tsy zany ny resaka reko na i dada sy ny ento aza misy feo hafahafa reko momba ny zareo. Hoe ahoana? Na ny mamerina aza raha mampiaoatra resaka mandreraka ry tsy azo inona mihitsy. Raha mavita an'izany ihany lahy maninona ny tsy mba miezaka mihaino izay lazaiko mihitsy. Raha manampy ange lahy amin'ny famerenana ny lovan'ny dada aminy afaka ny fahasairana antsika zao dada ny tokony miady ny anjarany fa tsy tsika velively. Dada ve hitalina ihany fa malemy tsy indreny reto mafy mihitsy de tsy afaka mikofoka. Itsika ny tokony mihetsika lesy
Razozy soratra napetraka ao ambony varavarana io a. Fa angala zay tsy mahay mamaky teny. Hotely Tsanto Avam-bola ndray ay mahay mamaky ihany. Zaho ve tsy fihetsiana ady amin'ny ankizy e. Zay fandraisana ho azy tsy fantatro. Izany no hitako fa azo ilazana ny tokantrano misy antsika ity. Sorotaky ny tsy te io. Esorina ahoana? Mbola ampiko aza hoe entrée libre, sortie bananany. Efa misy fahavoazana mihitsy ve lohan-Razozy. Very ange ianao rehefa tsy azo iaraha-monina fa milaza aminao azy zay e. Olona tsy mahalala fomba, tsy mahay manaja akory ve? Na anary aza misy antony inona reo? Inona nefa ny tena olanao amin'ireo ankizy ireo e. Azora matotia. Tsy vitany mitambesitra fa mahabe raha fotsiny atao trano atony ianao. Mbola tsy mahalala fomba ihany koa avy eo. Aizaka mivandravandra ohatriny anaikitra fotsiny zao. Na izay miarahaba aza ohatriny tsy hainko. De zay zany ve? Zay zany ahoana raha matotia? Jolam-bototra azy koa angamba ka ho refirefesiny sala amin'ireny. Sa very fa raha mipetraka ato amin'ny tranonao a de olona tsy misy fotony, ha? Ianao koa manitadezaka loatra ka mandreraka ka. Maninona moa zay raha mba hampahafantarina tsara amin'ny havanao ny momba antsika? Maninona? No momba antsika inona indray no tianao hampahafantarina ny havako e. Tsy efa fantatry zareo akory fa mpivady sika. Anga zany ihany e. Mpivady ara-dalàna fa 5 taona lasa zay. Isika tsy mba niteraka fa nitomany io zanakavana iara-mipetraka amintsika io. Tsy efa diso fantatry ny olona angamba. Zany mafety sy mahafatsorandra zay tia. Mahay manodikodin-dresaka. Mino nefa fa azonao tsara ny tiako lazainy. Avelao ho zany Razozy fa mahabe resaka fotsiny a. Anio angamba mety ho avelako. Fa amin'ny fotoana manaraka tsy avelako tsony fa mba hiteny amin'izay a. Tolasa ohatran'izany indray no lelako fe manara-pandraitra amin'ny sasanyko. Mba marina nefa moa zany. Mba tsara ke zany kitapondry izany ny soa. Tian'ny nitovy. Tiako be mihitsy. Zany. Milamindamina iry raha reny no entina amin'ny voyage-ko. Aizaka mba ho ahy iny a. De inona indray no mba hanaka? Fidianaka ia. Tsy ahita otrtontsony ako. Sady za koa tsy manam-bola. Aizany de hoe tsy manam-bola. Marina nge zany ny nitoe. Ny tena marina aza de ny zokinay nitondra n'ity tamin'izy avy nandeha tany an-dafy. Ay, raha fanomezan'olona zany manahirana. Fa raha indraminao de tsy maninona ka. Zany ve? Ie. Sady za koa hidina ao anay-tanàna ato ka. Ay, tena afaka ny fahasahiranako. Tsy mba mirongo an'ireny sakosy be dia be ireny intsony amin'izay. Angambo mirongo etambe mihitsy ianao rehefa midina any an-tanàna izany ka. Tahaka ninona? Entina daholo io rehetrarehetra io ka aiza moa tsy hitondra sakosy be dia be. Maritrela zany ianao rehefa mandeha amin'ny matoa mitondra an'io rehetra io e. Anga kosa moa dia zany e. Kanokanona ohatran'ireny hoe mofo kely, voankazo sy izay tsy hita any ambanivohitra rehetra any e. Any ambanivohitra any no tena ahitana raha voankazo ny resahana. Ka ilay tanàna atao hoe ambanivohitra tsy ambanivohitra. Tsy tanàna dehibe mihitsy koa anefa e. Ay ve zany e. Ny fianakavianareo zany saika ny ankabetsahany io? Tsy ny ankabetsahany fa ny ray aman-dreny ny Josy Alexa ihany ka. Ay ve, neveriko fa hoe ny tanànanareo mihitsy. Ho mantsy ianao teo hoe any an-tanànako. Fomba fiteny iny e. Za rehefa tanàna nisy mivady koa le tanàna e. Tena mifankatia kosa nareo menada zany a. Matoa ianao mavatra amin'ny mavangivangiandry zareo sy mivatra amin'ny kanokanona madinidinika toy ny mofo sy ny voankazo. Zany reny mampiavana e. Tsy ianao sy ny rainy Alexa sy Jao ihany koa ve moa zany ny zanaka ny ray aman-dreninareo e. Ary toa varimbariana be ho any to e. Tsy de hoe varimbariana akory fa misaotra meloha ke amin'ilay kitapondria. Tsy misy fisaorana reriny ny toa. Ilazao meloha fotsiny a rehefa ilainao le izy a. Mba tsy azoko le fitsiky ny toandry Alexa ka. Tsy nahare ny fanontaniako izy sa mody tsy mahare. Razozy a?
Maninona ianao? Tena loza zany, Inona e? Fa misy inona? Inona no mampisaromotra anao avy ao anaty lampo ao? Tena tsy mbola nisy ohatran'iny mihitsy raha matotia. Nokendainy matoto? Ha? Nataony kendaroroka tao anka ianao ty ny tena jerety izy. Tena tsemboka be sala amin'io mihitsy. Matoto? Meo rano mangatsiaka aloso ka marina. Isotro rano mangatsiaka amin'ity andro mamirifiry mamanala. Ka tsaroko toy ny tsy valanao atendako ato mihitsy nge le taolana Ramatora zay. Taolana? Taolana inona? Taolan'ilay hena nohaniko. Efa ho herinandro ange isika izao tsy nihina keny e. Ka taolana inona no tsy valanao mitendanao? Sa kosa mihinan-drery tsy mizara ngiara zozy. Meo rano mba zay mba omeo rano aloha. Mihinan-drereo ty tsy malala maty ka rehefa kenda vao matsaro za tsy aka. Ary azakipakipaka ny lampy e. Andehana ho akao rano aho matsy anao. Matiny nasesiky ny tananao koa ianao ko. Jereo nge ty atsembohanao mipatrapatraka. Mbola aiza ny anjoany ty. Zao ny vokany rehefa mihinan-drery tsy mizara. Ola zay aza mba miditra amin'izany ianao e. Io anaty zinga ambola tabatra io misy rano e. Lozy iny tsy mbola nisy ohatran'iny hatramin'izay na olona ny tena marinako. Raha ny alahelako sy natezerako aloha tena velako faty ny tendanao tao ianao. Saingy tsy fo vato ny tena tsy tia mijery arina tavy e. Ianao angera zay fantatro hatrany amin'ny tsy nahy mentinao e. Raha ny vava be dehibe mahay miresaka sy mahay mandahateny nefa tsy arak'izay tsy inonako. Ary ianao tsy enatra tsy tahotra fa samy hinan-drery eo. Izaho ninan'inona nefa e. Ka inona fotsiny nakendanao ao e. Inona nakendanao saika nahafaty anao sala amin'ireny zao? Taolana voateloko tao amin'ny nofo ireny nakendara zay fa ianao de efa ohatry nineria. Nofy? Nofy eny mampivaloarika anao sala amin'izao e. De tsy mba mahatoky olona mihitsy tondra zay tonika. Aiza ny verinao etako ena hoanina irety ampandrina ty e. Aiza izany mahalalako. Ianao lozaloza amin'ireo ankizy ireo ka tsy te hizarana de amiko azako. Ka tena nofo ratsy ka. Tena nofo ratsy mihitsy. Aiko fa mbara loza mihitsy zay raha zay Ie. Indritra ke nofo milaza fanasana de mihinana henan-kisoa matavy e. Inona fa tsy nofoko mihitsy zany. Zany sy ianao ny ara-nihinana henan-kisoa matavy tany amin'ny fanasana. Mihinana henan-kisoa matavy tany fanasana. Tsy de tsara loatra zany azo lazaina fa fambara loza mihitsy. Zao hitany lahy zao hotely tsy andoavam-bola tsy efa filanaty ve zao? Filanaty mihitsy zao e. Zany ange nylazako hoe andao hiala eto fa tena efa tsy rariny ntsony zao e. Tsoriko amin'lany efa fa za tsy miala eto raha tsy tanteraka ny teniko. Miverina midada ny anjara lovany ny trano eny ambony avaratra zany. Ole tiry zao tsy miala eny razaka tsy valana vela amin'izany e. Ny trano ngeka efa lasan'olona e. Hitany latsara ngamba ny olona mipetraka ho aniny amin'izao tsika miteny zao ka inona ndray? Tsy tia lalan'izany alesa raleky sa? Ny fantatro dia antsika io trano io. Ary na isy ady sy tolona azy eto tsy maintsy tafaverina amin'ny tena tompony io. Asa aloha raha tanteraka ela zany na tsy e. Tsika roa lahy raha teo moa samy manana ny heviny momba n'io trano ka de mirary an'lahy hitany rariny. Zany hoe raha azoko tsara ny tilona olazaina de ary ny lahy amiko rery ny momba n'io trano io zany. Za aloha tsy mahavita fa tsoriko amin'laritra zao tsy te ady aman'olona amin'ny tsy antony Ka zay mihitsy zany ny vavalahy. Sady tsy anampiana ny tsy analana lesy De ho hitan'lahy tsara ary ho tantaraiko amin'ny drabainina daholo zany ary asaiko ariny tsy ho isan'ny mpandovan-tsony lahy. Tsy olana lesy zany fa zao kosa ary raha mitombona kosa ny teniko de ahoana? Inona no ataoko amin'lahy? Mitombona tsy mitombona lesy ny teny lahy. Tsy olona dala kory rabainina ka hivarotra ny anjarany. Olona nteraka ne izy nary zareo mitonantonana any amin'ny toerana tsy fantatra sahala amin'izao aza moramora aminy anga zany. Tsy fantatra aloha zay fa za aloha tsy eritreritra ny resaka elahy mihitsy sady manantena tsy misy koa ngesy ny sarotra fa mamono ora foana. Fa hono
tsy mba reny lava izy mivady ny tabatabaly reny. Na ny marenina aza ve tsy ary ireny orakoraka nataony reny? Fa nisy inona ary? Sa hoe nisy tsy salama ny ray tamin'izareo? Reo ve? Na maty ao azy ireo aoako inona? Aza miditra amin'izany kosa retiritsao a. Tsy olo-kafa ngereo fa havatsika ihany, solon'ny ray aman-drenitsika. Io ilany mody endreoko. Tsy manana havana andreo aloha e. Tsy ho ray aman-dreniko mihitsy koa na hivadika ho tany aza ny lanitra. Raha misy olona tsy tika eto ambonin'ny tany de reo ny voalohany. Azo olona zany. Be lolo-po kosa elahy zany a. Zany no izy e. Tsy afeniko koa ny afa rangarangako mihitsy. Afa elahy tsara velatsy sady tsy manana ny azon-damosina. Tsy mba manana tsangan-kevitra fa mohaka. Zay lazainy minsoa lahy de ekely lafa marina. Atao inona fotsiny zao reny volo reny? Zany vera zay de tokony anontaniana. Be ny ilana ny reto hitsinjovana amin'ny vody andro merika. Tsy koto, tsy kala nefa kahihatra. Maninona zao raha mba ampiasaina zao reny hividiana-kanina atao trano? Ka maninona raha ny volanao no anampiany hividiana-kanina atao trano? Aiza nefa zay volako e. Manana hiady aminao lafo zao. Za angera zay tsy te hiteny e. Azoko aneritreritra mipaika anareo sy ravoavy momba an'io trano eny ambony avaratra io. Paikinona e. Tsy nilainganareo ny tsy tiako fa ny fiheveranareo ao adala fotsiny zao e. Inona ary ty lazainao? Momba ny trano eny ambony avaratra ho a. Sa ovorika nareo menakavy de avoaka keo ny marina vao azava aminao ny teniko, ha? Raha ny momba an'io trano io tianao lazaina de tsotra ny teniko. Aferanareo sy ravoavy zany a, ka tsy misy idirako. Tsy vita be marenina sy nitsintarana fotsiny nge akory ny resak'iny raha zay e. Raha avokako marina tsy misy azonao anaovana valibotana etsony eto a. Razozy a. Maninona ary ianao no manasaro-dresaka e? Zavatra efa vita tsy tokony ho foazina tsony a, fongarinao indray. Mitondra inona ho anao zao ny fanaovana an'izany? Ka ny marina rehetra tiako fantatry ny be sy ny maro hatramin'izay e. Indrindra fa reto ankizy ataontsika reto. Fantatra nge fa ny rehetra mihevitra hoe lehilahy tsy misy dikany ahy e. Tsy manana azon-damosina, manara-be vavy sy ny sisa. Tsy fantatry zareo fa na ity trano anjararovanao ty aza saika lasa ny sasany ratsy ny vonjeko. Hoinao anefa zay fiheveran'ny olona e. Zavadinao a mahafantatra ny marina. Tsy zay ve zava-dehibe? Resaka tsy miray lalana zany da zay a. Nisy mba hafantaran'ireo ankizy ireo ny marina koa ve no amingavingany ahy eto? Raha fantatr'ireo hatrany amin'ny Antsiporia ny tena fandeha ny resaka, moa tsy mba hanaja ihany koa sisy. Manam-potoana koa reny zavatra rehetra e. Ela loatra ko. Rehefa tonga ny fotoana mahamety ny filazana amin'ny zareo ny tena zava-misy marina, ataontsika izany. Fa mba momeo amin'ireny vola reny aloha hividianana loka tsaratsara fa tena reraky ny anana sy ny menaka isan'andro lafo zao ka. Raha mbola mavita ny anana sy menaka de avela andeha amin'izany aloha raha matoa zay a. Tsy hitondra amin'ireny any am-pasana nge ianao hoe. Ka aoka ry aloha andeha amin'izao fefa be nge izay lan'izay raha matoty e. Mba tsy njovy ho any vody andro merika e. Ornentoa, de zao foana kosa ve anana sy menaka foana isan'andro lavo zao? Za aloha tsy miteny tsony. Efa maitso ny anana mihitsy ny tsinaiko. Nefa koa nge mba manome vola fanampiana sakafo ihany zay amin'izao fotoana zao e. Satriko vera ankizy tsy henako so isan'andro a. Saingindrisy e. Saingindrisy ahoany? Raha hoe tsy manome tony taloha zay de marina ny ianao. Fa makeza daholo ny vola omenay e. Ka tsy sakafo ihany kosa nge no ilainareo atao tranato ry izy roalahy e. Na vary, na ofanjiro, vola daholo ane zany e. Na izany ko sara ry Nentoa. Maninona koa ny tsy asaina hiatoanay daholo mihitsy ny momba anareo rehetra e. Menatra mary an'izany teninao zany ry zao a. Nefa nge rakizy ka tsy manome tsony raha zozy na ariary azy rehefa mandray fisotrondronono e. Fikiriny daholo ny volany. Raha azoko tsara zany ry Nentoa de ny vola omenay zany miantoka antsika rehetra ato. Tahaka n'inona nefa nesoesiny amin'ity hotely tsy andoavam-boly ity.
efa aty ilaina nge isoratra napetrana eo ambony varavarana io fa mbola mankina aloha tsy mbola etsehan'ny adalako izy. Ka rery zao asa manao an'izany fa zanaka ange ianao ho vatranao ve ny anao ratsy andrazozy lehilahy lehibe ohatran'ny rainao. Miresaka hoe raika anao ka tsaroko ahoana mory ny antony momba n'ilay trano eny ambony avaratra io? Ny trano eny ambony avaratra? Tsy mazava amiko ny tianao lazaina. Inona tsy mazava aminao amin'izany? Ka ohatry ny tena raha tsy mazava aminao ny fanontaniako dia izao iza marina ny tena tompon'io trano eny ambony avaratra io? Ny tena marina aloha dia Andravoavy io. Inona koa nefa ny mamaka anareo amin'izany resaky ny olo-dehibe izany tsy tokony dinany ankizy. Raha entinareo izay ahaizanareo atao. Dia tsy mba takatry ny sainao ve ny fangirifirinay amin'ny esoeso ataon'ny vadinao aminay ato amin'ity trano ity? Na anyrainay koa aza ve zonay ny mamantatra ny momba ny fanananay indrindra eo anatrehan'izao fiarahamonina tsy vanimbanina ato aminareo izao? Zao reno izy rakizy andeha hitsidika kely Andravoavy sy Ralena aloha. Mampanantena anareo fa rehefa tafaverina avy any ho tsara noho izay lasa izay ny fiainantsika. Tiry zao arina nataony lahateny efitra aminay aty ohatry maninona koa ary nareo raha tsy mijokojoko manaitra ohatran'izany? Ny fanontaniako valiny lahy le boka maty fa tsy ilaozany lahy amin'ny votirika eo fotsiny fa mba iza moa elahy no mianatry ny bevavaniko za nataony lahy elahy dia maninona ka? Olona tsy misy dikany sahala amin'ny lahy zao ve tsy mendrika aja tsy mendrika voninahitra elahy sy ny biby no mitovy. Le tiry zao inona tsara hoe mivavany lahy le tsy vaniny ity ary to malopa iza ny tsy vanina zasa elahy ny tena tsy vanina le lahy tsy misy fotony moramora raha endry elahy tsy mitonatona-pona sy manara-be ivavy tsy vitan'izany fa pisoloky. Izana zay lafa pisoloky ary raha misy ny pisoloky elahy voalohany zao ny teneniko amin'lahy avereny fotsiny ny trano eny ambony avaratra ny tranon'olona le ty tsy anaparana ny atsivanona ny toetsaina ohatran'ireny rehefa dorona sy tsy misy saina ny tompony tsy maintsy lasa ny olona ny fananany. Ny raiko izany ny lazainy lava-dondrona sy tsy misy saina. Iny le ty da ninona lahy mitady aloatra elahy ry Josefa ka hita lahy tsara ny elahy aloha edony endriny ity fa angara raha mihevitra hoe antitra dia ho resiny lahy mahita lany io raha izay totondry kely ny lahy maivana amiko iny indray araloha raiso hoe hita lahy amin'izany izany le ty ny tena atao hoe herindehilahy mitsangana le ty raha mbola anao tena maty marina tianao amiko mbola aiza nefa nanjohan'ny lahy ohatra tolofika tsy nietsika tsony ty maty ve ka tsy loza tsy maty ka mbola miaina tsara laloha tsapaina mitepoko ny fony ka tena zaza tsy vanina efa zao ny mahazo an'lahy nefa mbola betaim-bava ihany vitaiko eto ny datin'androny ty afatotra ataoko tady mody ty da pianako aloha ny vavany sao mikika eo hitalala zao zao ny vokany rehefa miseho milay le ty ary aoka aloha tadiavina amin'izay ny volany raha zozy ny tsy atao trano adiny ray izay natongavako nefa tsy fantatra nanakaiza izy nanakaiza ny trano nefa navelany banaka fotsiny teto ndry ary to tonga sahady neny to tonga sahady zanga moa ny hevitra nijanona mahatra tany amin'ny ray aman-dreninareo hay ve ka ono ary neny to manahoana ary zareo any salama tsara ka mampamango ony neny le farofo lava iny ve mba efa nahazo aina
mahazoana tsara izy ao zao ka mety amin'ny tsara koa ange le toerana misy azy mivady, malalaka, ny rivotra madio, sady tsy dehibe tabataba e. Marina aloha zany tsara rehefa salamina iny. Mampiasa ny saiko mihitsy ange izy tsy mba mety mahazo aininy. Asa be ihany aminy e, tototsao tsara fotsiny ny fianaranareo aty. Fa ono tsy tazatazanao ankara Zozy? Tsy nahatazana azy mihitsy hatry ny